Verina tanteraka nanomboka izao any Madagasikara taorian'ny krizy ny ainan'ny firenena tao anatin'ny 5 taona ny fanampian'ny fanjakana japonais antsoina hoe ADP na ny aide au développement. Voamarina izany tamin'ny fahatongavan'ny Dr Akihoko Tanaka izay filohan'ny JICA, Agence de coopération internationale teto Tomasina, nitsidika sy nizaha fotony ny tetikasa fampandrosoana sy fanitarana ny seran'Atsambon'ny Tomasina izay efa nisantaran'ny JICA ny fanadihadiana na ny étude de faisabilité tamin'ny taona 2024, saingy voatery niato moa no ny toetra raha-pirenena nanahirana teto amintsika ireny. Noho ny fimpitoana maharitra izay indrindra dia tsy maintsy nampanarahana ny vanim-potoana ankehitriny ny fanadihadiana natao, ka heverina amin'ity taon'ity ihany dia ho vita izany, ary dia hiroso amin'ny tena asa fanitarana nandraindraina sy nandrasana hatry ny ela ny JICA sy ry zareo anivony seran'Atsambon'ny Tomasina. Tetikasa lehibe manana ny lanjany sady mamaly indrindra ny filan'ny fivoarana maharitra ho an'ny Afrika ao anatin'ilay antsoina hoe TICAD 5 na ny conférence internationale de Tokyo sur le développement sy ny paikady mpampandrosoana eto Madagasikara izany, ary dia anisan'ny tetikasa lehibe kosa sady voalohany taorian'ny fivoarana ara-pitondrana nahatonga ny JICA ho mpisehatra ara-pandrarana eran-tany hatramin'ny taona 2024. Mendrika izany rehetra izany ny seran'Atsambon'ny Tomasina noho ny fivoarana hita eo aminy, ary koa ireo ezaka sy asa marobe isongadina izay naomby tamin'ny alalan'ny famatsiana anatiny. Mahavelo-panantenana ny fitsidiana voalohany ty filohan'ny JICA teto Madagasikara ity, ary namafisiny raha teo koa ny fahavononan'ny Japon hifanome tanana amin'ny malagasy amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Nanitra teriny hatrany izany nandritra ny fitsidiana seran'Atsambon'ny Tomasina sy ny tafany aonany tamin'ny mpanao gazety ny alatsinainy tolakandro teo ho arahantsika ary ny santionany izay tafa tamin'ny mpanao gazety izay. C'est ma première visite à Madagascar et l'objectif principal, c'est de voir la situation de Madagascar par moi-même, par mes propres yeux, d'observer les projets actuels et les futures coopérations qu'on pourrait avoir avec Madagascar. Actuellement, donc, je suis au port pour me mettre à jour moi-même sur la situation, et étant donné nous avons fait l'étude de faisabilité de ce projet. Dans cette visite, je réalise l'importance de ce projet pour Madagascar, mais pas seulement l'importance du projet pour Madagascar, c'est également l'importance pour la zone de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est également. Après avoir vu les facilités des infrastructures du port et après avoir eu la discussion avec monsieur le directeur général ainsi que les dirigeants de ce port, tous nos objectifs pour proposer dans l'étude de faisabilité en 2009 sont en bonne voie, donc sont dans la bonne direction, et il y a également le développement du port, donc nous devrons faire la mise à jour. C'est pour ça que la nouvelle mission qui va venir en mars fera bien l'objet de cette mise à jour, et nous souhaitons que l'étude de faisabilité serait bien accomplie au milieu de cette année. Verina tanteraka nanomboka izao any Madagasikara taorian'ny krizy ny ainan'ny firenena tao anatin'ny 5 taona ny fanampian'ny fanjakana japonais antsoina hoe ADP na ny aide au développement. Voamarina izany tamin'ny fahatongavan'ny Dr Akihoko Tanaka izay filohan'ny JICA, Agence de coopération internationale teto Tomasina, nitsidika sy nizaha fotony ny tetikasa fampandrosoana sy fanitarana ny seran'Atsambon'ny Tomasina izay efa nisantaran'ny JICA ny fanadihadiana na ny étude de faisabilité tamin'ny taona 2024, saingy voatery niato moa no ny toetra raha-pirenena nanahirana teto amintsika ireny. Noho ny fimpitoana maharitra izay indrindra dia tsy maintsy nampanarahana ny vanim-potoana ankehitriny ny fanadihadiana natao, ka heverina amin'ity taon'ity ihany dia ho vita izany,
ary dia iroso amin'ny tena asa fantarana nandraindraina sy nandrasanatry ny ela ny jika sy ry zareo onivony seranatsampo ny tomasina. Tetika saha lehibe manana ny lanjany sady mamaly indrindra ny filan'ny fivoarana maharitra ho an'ny Afrika ao anatin'ilay antsoina hoe TICAD 5 na ny conférence internationale de Tokyo sur le développement sy ny paikady mpampandroana eto Madagasikara izany, ary dia anisan'ny tetikasa lehibe koa sady voalohany taorian'ny fivoarana ara-pitondrana na tonga ny jika ho mpisehatra ara-pandrarana eran-tany hatramin'ny taona 2024. Mendrika izany rehetra izany ny seranatsampony Tomasina noho ny fivoarana hita eo aminy, ary koa ireo ezaka sy asa marobe isongadina izay naomby tamin'ny alalan'ny famatsiana anatiny. Mavely mpanantenana ny fitsidiana voalohany ty filohan'ny jika teto Madagasikara ity, ary namafisy ny raha teo koa ny fahavononan'ny Japon hifanome tanana amin'ny malagasy amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Nanitra teriny hatrany izany nandritra ny fitsidiana seranatsampony Tomasina sy ny tafany aonany tamin'ny mpanao gazety ny alatsinainy tolakandro teo ho arahantsika ary ny santionany izay tafa tamin'ny mpanao gazety izay. C'est ma première visite à Madagascar et l'objectif principal, c'est de voir la situation de Madagascar par moi-même, par mes propres yeux, d'observer les projets actuels et les futures coopérations qu'on pourrait avoir avec Madagascar. Actuellement, donc, je suis au port pour me mettre à jour moi-même sur la situation, et étant donné que nous avons fait l'étude de faisabilité de ce projet. Dans cette visite, je réalise l'importance de ce projet pour Madagascar, mais pas seulement l'importance du projet pour Madagascar, c'est également l'importance pour la zone de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est également. Après avoir vu les facilités des infrastructures du port et après avoir eu la discussion avec monsieur le directeur général ainsi que les dirigeants de ce port, tous nos objectifs pour proposer dans l'étude de faisabilité en 2009 sont en bonne voie, donc sont dans la bonne direction. Et il y a également le développement du port, donc nous devons faire la mise à jour. C'est pour ça que la nouvelle mission qui va venir en mars fera bien l'objet de cette mise à jour, et nous souhaitons que l'étude de faisabilité serait bien accomplie au milieu de cette année.